Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Midera Jehova miantso ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony. Ataovy reharehanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova, mitadiava an Jehova sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany. Iaraka ivavaka isika angataka ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra zay ny an-danitra, ilay Andriamanitra telo izay iray, tsy manataloha, ankehitriny sy ho avy. Ianao no Andriamanitra izay antsonay any amin'ny avo sy manerinerina misy anao, kanefa kosa dia monina amin'izay torotoro fo, ho an'izay manetry tena rehetra. Ka naiza toerana andrenesan'ny mpanomponao an'izao afatra izao, dia aoka mba ho tsapanay ny fanatrehanao. Ampiteneno ity mpanomponao izay hitondra ny afatra ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitriny dia tonga amin'ny fandaharana manokana Fanompoam-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firariantsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika, hiaraka hanao ny hira 7:30, hira laharana 7:30, midera ny anaranao. Ka
asantsika andray ny baibolitsika ka anokatra izany ao amin'ny Josoa. Josoa toko 7:10 ny 7:70 sy ny 7:10. Josoa toko 7:10 ny 7:70 sy ny 7:10. Rehefa hitantsika zany dia ovakitsika amin'ny alaran'i Jesosy. Rehefa vita ny zanak'Israely ny firizarana ny tany olovany araka ny sisy taniny avy dia nomeny lova teo aminy koa Josoa zanako Nona. Araka ny tenin'ny Tompo dia nomeny azy ny tanàna izay nangatahany dia Timnata Sera any amin'ny tany avoanan'i Efraima dia namboariny Josoa ilay tanàna ka nitoerany. Hotahinana izany teny izany anome hery sy fampiarezana ho antsika amin'ity anio ity. Miaraka ivavaka isika tompoko. Iray anay eo izay anan-danitra dia ratsy laza ary saotra natolotra eo anao noho izao tombonandro mianao anay izao. Misaotra noho ity sabata masina no mianao anio ity, engany fa nainao masina miano fony amanontolo ary talidalana anay hatrany anaovana ny sitraponao. Sotra mavaka manokana ny zanakao rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana izahay. Sitrano izy ireny Tompo, ary ka ny sandro-pitiavanao no anendra ny aretiny hanana ny fahasalamana aingana. Matsary koa izahay ho an'ireo izay ao anatin'ny fahoriana. Tompo, mampionona ny fona izy ireny ary ka anao no toky sy antoka ho an'ireo izay nilaozana rehetra. Ka ho tsapana izy ireo fa tsy irery izy ireo amin'ny fiainany. Ianao manala izay rehetra mahasoa, zanakao Tompo, meo anay izay mahasoa anay araka ny sitraponao. Mangataka ihany koa izahay mba amelanao ny eloko tsirairay avy ary hanositra molitra mba nomponao izay hitondra ny havatra anio. Ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izao vavaka izao. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohan'ny andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernest Andriamparantsoa dia andehantsika hiaraka eno an'ity iraira ity. Fantany ery ilaina hari ro azony antsaina fa tsy hanary omba tsinjovy ny voromanidina manitonizy ireny no sady mateiza to fantany ery ilaina fatsy anary manotra mizany no itsinjovany atsika izany katsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany ho velona ianao fa misy piay. Amelanizy ireny sady mateiza Solomona tamin'ny toerany aza tsy mba nitafito ireny to fantany lairay mahery manotra mizany no
itsinjovany atsika izay mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany ho velona ianao fa misy piay izay mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany ho velona ianao fa misy misaotra n'Andriamanitra lehibe isika ry ava-malala satria mbola afaka ifampahery ifampizara ny afatra manokana avy amin'ny tompo amin'izao ora sy fotoana izay andrenesanao ny onjam-peo izao ho azy rery ny voninahitra ary hitantsika fa mandeha dia mandeha ny fotoana ary efa mamaraparana nyity boky ny Josoa ity isika ny Josoa toko fa 7 izay miresaka indrindra ny mikasika trany ny fizarana ny tany raha tsy aivina kely zany dia efa tonga ao amin'ny tany Kanana zareo ary efa nanomboka amin'ny fizarana ny tany rehetra Josoa zany zao no mbola ataontsika hoe tsy nahazo fa eto amin'ity Josoa toko fa 7 ity dia misy zavatra maro be ao anatin'le izy izay indraindray aza isika gaga ina ary mahatonga an'izany io tafiditra ao anatin'ny baiboly de nefa misy lesona foana zany zay tsoahana isorana ny tompo ny amin'ny lesona zay tsoahatsika amin'ny tony teny tony de ataontsika ohatra hoe tsy misy heviny aza fa matota tafiditra ao anatin'ny canon zany de misy zavatra zay tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ka dia andeha isika hivavaka fohy ary anokatra ny tenin'Andriamanitra ho an'ity anio ity hivavaka isika fanamasina mahery eo araka ny efa nampanantenanao dia anome fahendrena izay rehetra mangataka an'izany ianao ka dia ataovy eo ambavako ny teny ataovy ao an-tsaiko ny voambolana rehetra ary ny fanomanana an'izany niaraka taminao dia tsy ho very maina fa mba ho tena tafavoaka ary isiako ny any amin'izay rehetra miaino an'izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny Josoa toko fa 7 dia mivaky toy izao tsy hamakely izy ray manontolo isika fa ny andiny voalohany dia ny ary amin'ny farapariny ary ny vakitsika zany satria mikasika ny hoe zao avy ny anjaran'ny Anna, ty ny anjaran'ny Zebulona, ty ny anjaran'ny Efraima, ty ny anjaran'ny Simeona, ty ny sy ny sisa de ozy izy eo amin'ny toko fa 7 andiny voalohany. Ary Loka faharoa dia azon'ny Simeona dia ny firenena taranaka Simeona isapokony ary ny lovany dia tao anatin'ny lovan'ny taranaka Joda ary izao no azon'ny lovany dia mitantara eo zany izy mitantara ny lovany tsirairay avy eo mihitsy zany izy ao anatin'io fa hoe nisy filokana zany nisy atsapaka moa zany izay natao dia mahazo ny anjarany tsirairay avy zany ireny rehetrarehetra de misy anara-tanàna be dehibe mihitsy eo amin'izany toerana izany. De izao ny
eo amin'ny 570 ary amin'ny farapariny eto de dingantsika zany eto zao ny anjarany anina zao ny anjarany anina 570 de zao vaky ny teny de vitany ny nizarana ny tany olovany araky ny faritaniny ka de nomeny zanak'Israely lova teo aminy koa Josoa zanaky Nona araka ny teny Jehova de nomeny azy ny tanàna izay nangatahany de Timnasera ary amin'ny tany avony Efraim de nanamboatra ny tanàna izy ka nitoetra tao ireo lova zay nizarainy Eliazera mpisorona sy Josoa zanaky Nona ary lohan'ny fianakaviana tamin'ny fireneny zanak'Israely tao Silo teo anatrehany Jehova de teo ambaravaran'ny tranolay fiaonana araka ny filokana de vitany avokoa ny nizarany tany zay zany le izy hoe vita daholo zany ny fizarana ny tany ray manontolo de andeha ho jerentsika zany hoe inona moa zany ny lesona lehibe mikasika an'ity fizarana ny tany sy ny sisa ity. Ny toko 770 ka hatramin'ny faraky amin'ny 50 iny moa zany ny tena misongadina mikasika ny Josoa sy ny hoe zay izy vao nahazo an'izany toerana izany ary ny lohateny moa zany de hoe ho tonga eo foana ny anjaranao zay zany ny afatra ho atsika androany tsy maintsy tonga eo ny anjaranao raha atao zany amin'ny akapobeny de mahatoko foana Andriamanitra ka na dia ho an'ny leader aza zany tamin'ny fara mihitsy vao nahazo hitatsika eo zay rehefa aveo fa mandray lova avokoa zany ny rehetra ry fiangonana malala ry rahalasy anabavy malala ry isambatan'olona zay mandray an'izao afatra izao de tsy azo dinganina mihitsy ity Josoa toko 770 ndraindray tsika tsy mamaky nisy be anarana be fotsiny reto na hoe rehefa mitady anaran-jaza ngamba na anara-toerana zay tsika vao mamaky ny Josoa toko 770 sasany aza moa de efa tsy mamaky mihitsy fa ity zany dia milaza zavatra lehibe ao anatintsika hoe ao anatin'ny mety ho faritra rehetra de misy zavatra mihoatrany zay mihitsy zany ny tiana resahana eto ary ao ambadiky ny mety ho sisy tany izay heverina hoe eto dia tadidio fa misy foana ny fahatokin'Andriamanitra amin'ny teny fikasana zay omeny zany hoe rehefa ity ny anjarany anina dia omeny ampahatokiana zany rehetrarehetra izany. Andriamanitra de nampanantena ny Abrahama ary hitatsika eo zany efa niresaka tamin'ny Mosesy izy hoe zao ny anjara tany anina de efa nianina mihitsy de hitatsika teo fa natamin'ny Kaleba na ry reo fokony zanak'Israely rehetra dia natoko tamin'ny teny fikasana foana Andriamanitra ary zay nampanantena ny Jakoba ihany koa dia nomena somatsara izany ary hitatsika eto amin'ny Josoa toko 770 zany rehetrarehetra izany fa eto zany dia maferiko ihany hoe ho avy eo foana ny anjaranao fa aza taitra ny anjarantsika amin'ny zavatra manana anjara amin'ny lafiny maro samihafa indrindra ilay lova sarobidy ilay toerana zay homanin'ny Kristy moa zany isika ny zanak'Israely ara-panahy am'izao manantena ilay kanana vaovao zay idirana de zao hoe misy anjara tranonao any matoa Jesosy ny teny hoe andeha de amboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray ka andray anareo any amiko misy toerana ho anao zany any am'izay fotoana any am'izay toerana zay hitondrany Kristy zay. Ka eto zany ny teboka voalohany de zao hoe manome ny sambatan'olona Andriamanitra araka ny tandrifiny sy ny anjarany avy de manome an'izany Andriamanitra. Hitatsika fa ny
foko enina zany no nahazo lay voalohany araka an'le hitantsika ao anatin'io zany dia Simeona, Zeblona, Isaka, Rasera, Naftaly ary Dana. Vakio tsara nge fa reo zany aloha no nahazo. De hitantsika eo zany mbola misy firy zany tsy nahazo de zao hoe efa niteny Andriamanitra tamin'ny Abrahama mikasika ny fizaran'io tany io, de niteny fikasana zay nomena ihany koa any Isaka mikasika an'io tany io, dia nampanantenana ihany koa any Jakoba mikasika an'izany tany izany. De zao zany eto amin'ny Josoa 20 eto dia tena nahazo ny anjara tsirairay avy araka zany ireto foko tsirairay avy ireto. Ary zao hoe ho avy eo foana zany ny anjaran'ny tsirairay avy le taria aloha tamin'ny 20 zao tsika de hoe mbola nisy fito tsy nahazo. De nisy ndray nefany efa nizaraina le izy fa somary ohatran'ny memenina kely zany hoe ary to tena tsy ampy anay ty, tsy le taniny tsy misy fa zareo tsy te hanao action, tsy le zavatra zay omen'Andriamanitra akory tsy misy fa isika indraindray apatoritsika ny tanjaka sy ny hery ao anatsika sy ny fahalebiazantsika, ny fanomezam-pahasoavantsika de mijanona eo fotsiny tsika. Zay le mahatonga le voalaza hoe raha ohatra ka zay de ndana kapao daholo izy Josoa ny ala rehetrarehetra de hitaro le taninareo zany hitaro fa aza mijanona fotsiny eo. Ka amintsika zany am'izao de zao hoe hitaro foana ny refinao, hitaro foana ny faiza manaonao, mila manitatra isika fa tsy mijanona fotsiny am'izao raha lasa anabavy. Raha mbola misy zavatra azo enarana, mbola misy zavatra azo akanatraikefa, mbola misy experience tokony atao sy fampizarana de atao foana zany rehetrarehetra zany fa ireny no atao hoe miasa ny finoana zay ao anatintsika fa tsy mijanona fotsiny am'izao. Ka zay zany lay hoe ho avy ny anjarany tsirairay avy na de efa ny nahazo aza ny rehetra dia tsy maintsy araka ny teny fikasana zay nampitaina tamin'ireo rehetrareo de tsy maintsy mahazo ny tsirairay avy. Mbola ho atsika koa zany tsy maintsy mahazo ho avy foana ny anjaranao. Mety miandry inona ianao ankehitriny hoe tena fa mba te ahazo trano ho avy eo foana zany fa matoky ary miasa fatratra hitaro zay tokony hitarina rehetra fa azonao atao mahazo trano. Mety ho ianao hoe mbola tsy mahazo vady ihany hatram'izao, raha lasa anabavy malala ho avy foana ny anjaranao. Io zany tsy fampanantena pokaty fa mivavaka amin'ny mpinoana, arahana action. Le izy koa zany arahana action fa tsy hoe miandry vady eto fotsiny de mipetraka eo fotsiny de mivavaka de marina zay zavatra zay fa misy action koa ataonao hoe move anao efa nandeha efa niresaka ve anao sa to de sakananao io ve anaiky io ve misy zavatra zay ilaina amitsika zany hoe misy fifanantonana. Mety hoe fiara zao mbola tsy manana fiara ihany na hoe mba le fiara zay le irina fa tsy le misokatra kaposy eo ambony krika isan'andro reny de zao hoe mila mangataka sady mivavaka no miasa mafy de omeny tompo ireny rehetra eny sady faiza mitantana raha teo ihany koa moa tadiavin'ny tompo amin'izany zavatra izany. Zay zany zavatra anankiray lehibe zay tsara ho fantatsika izay. Ka niteboka faharoa ndray zany de zao hoe ny fanomezan'Andriamanitra ny zaratany dia omeny ihany koa zany, omeny foana zany ny olona zay manetry tena sy tena manompo amin'ny fosiny fanahy manontolo tahaka ny Josoa. De hitantsika eto fa rehefa voazara ny tany rehetra, Josoa zany ny leader, izy lay pitarika ny zanak'Israely. Raha ny tena izy zany de efa tena hoe nenaly no ataoko voalohany de hita eo am'izay ny anareo rehetrarehetra fa Josoa na de pitarika sy manana fahefana sy ny fahafahamanao rehetra mba azo zay tsara indrindra eo aza de tena hoe niandry farany mity Josoa nomena daholo aloha ny rehetra. De nataony azo antoka tsara mihitsy zany hoe mialohan'ny azahoako dia omena daholo aloha ny rehetra de nomeny Josoa, nizarainy Josoa daholo ny rehetra ary dia tao anatin'izay izy vao naka ny anazy zany. De rehefa tonga ny fotoana zay azahoany Josoa de nomen'Andriamanitra azy zany lay hitantsika teo hoe lay
tia matitra sera zany nomeny Jehova azy de eto tena hoe lesona lehibe izay raisina sy raisinao ity hoe na de leader na de ray mpianakaviana na dia ataontsika hoe mpitarika lehibe azy ianao directeur pasteur loolo inona ihany koa no azo itsona azy am'ireny sehatra maro samy hafa reny DG venao PDG venao inona ny fahefana anananao de zao hoe mitady zay asony hafa mandrakariva sady biblika raha teo zany Jesosy moa zany de zay mihitsy ny azo hoe ny hafa foana aloha tsy de misy loatra hoe tena nihevitra ny tena ny asa rehetra nataon'i Jesosy de natao hoan'ny hafa foana hatreny amin'ny azo fijaliana mbola hoan'ny hafa zany ny tena hoe tena leader spirituel zany ary eto ihany koa Josoa de tena lesona lehibe ho an'ny mpitarika ara-panahy rehetra hoe ho an'ny hafa velao ny hafa andeha melo alao mihitsy aloha ny hafa andeha melo aza taitra mihitsy ianao raha mahazo daholo ny hafa ianao nefa ny tena mpanompo ianao nefa tena mpitarika ianao nefa tena manao ny haino mbola tsy mahazo ihany ianao hatramin'izao de aza taitra fa ny tompo de anome anao ny timnasera izay nangatahanao taminy hatramin'ny voalohany ry zanak'Andriamanitra rehetra indraindray isika dia natao tsy maintsy iandry hoe miandry rovina ny toroko rovina ny anjarako ary indraindraiky ihany koa isika dia manompo ny hafa foana nefa ny aiza zay mba anjarantsika eo indraindray isika dia mandefa ny hafa mandeha melo foana rovina vo andefitra rovina efa menomenona ny olona mihitsy aza fa eto de zao hoe ny baiboly de milaza fa tamin'ny ny olona zay farany de tsy maintsy ho lasa voalohany ary ny voalohany de lasa ho farany mety ho marina zany amin'ny fotoana samihafa ka eto dia efa ny andalana ny fanomezana izay omeny tompo anao fa aza taitra mihitsy ataovy ny fanompona na tsisy pahita sy tsy pakasitraka mihitsy aza fa menimenina foana tsy mety afa-po mihitsy ny sasany zao hoe ny anjaran'ny mpanompony Jehova tahaka ny Josoa zany eto zay farany indrindra dia nomena azy zany rehetrarehetra izany de averina mandrakariva ihany hoe tsy mba diso zany mihitsy ny promessin'Andriamanitra ny teny fikasana ny fampanantena zay nataon'ny tompo de tsy diso ary de mino an'izany de tiako ampitaina aminao ihany koa mino fa tsy mba mety diso ny teny fikasana sy ny fanomezana tsara rehetra avy amin'ny tompo ka eto zany de rehefa nizarana teo anatrehan'ny Jehova tao silo io zany no anisan'ny renivohitra tao no nanaovana ny atsapaka mompan'izany de tsy resaka idean'olombelona mihitsy zany le izy hoe andaotsika izarany ty de ohatran'izao fa tena hoe teo anatrehan'i Jehova impiry isika manao zavatra tsy tena mivavaka aloha melohan'le izy vorony komity tonga de mandeha fotsiny de zao koa tsy mino ny herin'ny vavaka koa na le finao anatin'le fivoriana sy le zavatra atao azy ndrindray tsy mino ny herin'ny vavaka kory le olo hoe matotsika nanao an'ity de ny vavaka tsika zany melohan'io de rehefa mivavaka zany melohan'io de zay zavatra rehetra eo zany de fahendrena avy amin'Andriamanitra avokoa ka mila mahatakatra sy mahafantatra an'izay zany tsika hoe move isika tena manontany an'i Jehova ny amin'ny toe-javatra maro samihafa tsisy idean'olombelona mihitsy ho iato eo fa fahatanterahany teny fikasana zay ataon'Andriamanitra de zao hoe ny teny fikasana tsirairay avy na tamin'ny Abrahama na tamin'ny Isaka na tamin'ny Jakoba izay napita tamin'ny zanak'Israely ary io resahana napita tamin'ny Mosesy mbola resahana amin'ny Josoa io de mbola mitoetra mandrakariva fa mahatoky amin'ny tsirairay avy mihitsy Andriamanitra ny amin'izany teny fikasana izany tsy misy latsaka mihitsy ireo zavatra rehetra zay nataon'ny tompo zany ihany koa famarinana lehibe ara-baiboly hoe tena marina amin'ny baiboly marina ireo tantara rehetra zay miseho ireo satria tanteraka amin'ny nanambarana azy avokoa hatramin'ny zaratany mbola tsy tonga tany akory ny zanak'Israely de efa fantatra hoe zao ny anaovana an'izany tany Kanana izany ka izao raha lasy anabavy malala tsy fantatra hoe manahoana zany ny mety eritreretinao ankehitriny momba n'ity voalaza sy zaratany ity fa ny fantatro fotsiny de zao hoe manompo an'Andriamanitra ary tsy mandainga ary tsy mbola tsy marina tamin'ny teny fikasany io Andriamanitra io fantatro zany
zaraiko aminao zany fa marina amin'ny teny fikasana Andriamanitra. Mila manao fanandramana isan'andro isika. Tsy miala amintsika ny Tompo, tsy mandahantsika ny Tompo, tiantsika mandrakariva ny Tompo. Ary izy mihitsy ny teny an'izay hoe za no amaty sy hanome anao zay rehetra ilainao. Ka ny anjarantsika dia zao hoe ataovy ny fanompoana. Raha miteny izy hoe ho avy indray ka handray anareo any amiko dia izay toerana ataovy ny fanompoana fa ho avy izy ary hanome an'izany toerana tsara izany ho antsika tsirairay avy. Raha ohatra izy ka nitazona ny teny fikasana tamin'izany fotoana izany dia mbola mitazona ny teny fikasana, miazona mandrakariva. Ny anjarantsika ihany koa dia zao azony ny teny fikasana, azony ny tanany, hoeto ambavaka mandrakariva, azony amin'izay fa niazonanao hatramin'izay Tompo, mba tsy hiala eo anatrehany manomboka izao. Josoa 4:20 zany raha fitinina ry hava-malala dia fanambarana fa Andriamanitra no manolotra, Andriamanitra no manome, Andriamanitra no mahalala hoe aiza ny anjarany tsirairay avy ary mahatoky amin'izany. Ny zavatra ao anatin'izay ihany koa hitantsika teo dia ny hoe Andriamanitra dia manolotra ny sahaza sy ny fanomezana araka ny fotoany avy, indrindra ho an'ny mpanompony leader zay tena mahatoky. Dia omen'Andriamanitra izany zavatra izany. Dia Andriamanitra ihany koa dia zao hoe miazona ny teny fikasana zay nomeny izy. Tsy ajanony amin'izao fa miazona n'izany teny fikasana izany. Aza manao hoe manao ahoana ny azo ny sasany, efa nahazo ry anina, fa ho avy ny anjaranao, ho avy ny paranao, ho avy izay efa noman'ny Kristy ho anao. Aza toa dia miazakazaka meloa be, endraso tsara, fa efa ny andalana le izy ary minoana zany ianao. Aza miaya, aza ataotsika hoe mitaintaina be hoe anahoana ihany ny zavatra zay tokony ho azoko, mahita ny afy ianao lasa meloa, mahazo zavatra meloa, mahatsangana zavatra meloa, dia matahotra be ianao. Matoky fotsiny fa ny Tompo dia tsy mivadika amin'ny teny fikasana zay fanomeny antsika tsirairay avy. Ndray andro any ny zanak'Andriamanitra dia ho tonga amin'izany lova sarobidy izany. Izany ny fanantenantsika dia ilay Jerosalema vaovao. Io lay lalana volamena no hitsahana, io lay vavahady perla, io lay rindrina vita amin'ny vato isan-karazany, tsara tarehy mangano ano. Tsy hiditra ao mihitsy zay rehetra tsy mahana mpinoana, zay rehetra manota, zay rehetra manao sasa. Fa izao mandra-pahatonga an'izay fotoana izany toy izy ny fanompoana tahaka ny Josoa. Aza mitaretana miepaka, aza miandry fankasitrahana hoy aza mieritreritra hoe efa be zay vitako zay, fa mbola tsy ampy, fa mbola mitohy hitary mandrakariva ny fahaiza-manao. Ary amin'izay fotoana izay dia hanome anao ny valisoa sarobidy indrindra ny Tompo araka ny teny fikasana. Hivavaka isika raha mino an'izany ianao dia mitsangana mihitsy raha mipetraka, mandolia mihitsy raha azonao atao, ary aoka ianao anandra-tanana misaotra Jesosy fefeny andalana ny anjarako ankehitriny. Hivavaka isika. Ray masina tsara indray izay ny an-danitra. Indraindray ny toko ao amin'ny soratra masina dia toa heverinay fa hafahafa, heverinay fa tsy dia manan-danja loatra, fa nampianarinao izay tamin'ity ora sy fotoana ity,
tamin'ny alan'ny Josoa toko fahasimby folo fa nanaran'olona sy fizarana tany fotsiny dia misy lesona lehibe tianao ampitana aminay misaotra fa mamaly ary mahita mijery ny fanompona rehetra izay ataonay ianao ary dia omenao amin'ny anjaranay avy amin'ny fotoana mety indrindra zavelanao atahotra izay ia ho very finoana ho kivy siketraka hoe aiza toa tsisy mangirana mihitsy ny olona rehetra efa lasa daholo ao ka hanana toe-tsaina tahaka ny Josoa leader tena enjana ny andry ny anjarany hatramin'ny farany ary nandefa ny hafa meloa azy izy mialohan'ny andraisany ny anjarany tsy very anjara izay raha ao aminao Kristy ary mahatoky sy mino an'izany izahay ao ka mba halana izany tanjam-ponina mitovy zany ny mpanomponao rehetra izay mandre an'izao afatra izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ity androany ity. Ny tompo anie no hitasy ametraka ny teny ao am-pontsika ary ahatonga an'izany hisy vokatra eo amin'izany ara-panasy ny finoana izany mahireza indrindra tompoko. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa izany eto amin'ny Hopfy Radio dia ny hanandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana Fanompoam-pivavahana amin'ity androandroany ity fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hopfy Radio dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/Fanompoam-pivavahana.